La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalam-Baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalam-Baovao. Mihazakazaka ny fivoaran'ny toetra rà mombanina ravolamena sarina tatsy Afrika Atsimo. Nahazo alalana tamin'ireo tompona andraikitra isa tokony fiaramanidina nitondra ilay volamena hoy ny France 24 araka ny antota taratasy hitan'izy ireo. Eo aza lavitra ny 3 miliara ariary no mety ho fatiantoka eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ity taona ity raha toa ka tsisy ny fisokafan'ny sistany araka ny nambaran'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Malona eo manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo anokatra ny sidina régional sy ny aty Afrika manomboka ny volana aprily 2022. Mirosona asa fanatsarana lalana izay mampitohana Ambatolampy sy Tsinjoarivo izay tanterahany eo anivon'ny ministera ny fanajariana-tany sy ny asa vaventy ankehitriny. Tafiditra amin'ny izany fanamboaran'ireo lalana sarotra ivezivezena ho fanamorana ny fivoahan'ny vokatra any an-toerana. Isan'ireo firenena 10 maneran-tany afaka ivarotana karbony Madagasikara noho ny fananany ala amin'ny hektara. No tanterahana androany fifanaovan-tsony momba izay niarahan'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena ka vola mitetina 50 tapitrisa $, no azo amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena nitapahana ny fifandraisan'ny mponina amin'ireo karazana tambazotra tserasera indrindra ny Facebook ao Birmanie. Izay ny baika nomen'ireo jeneraly mitatana ny firenena. Mitoy ihany koa ny fihetsiketsehana samihafa any an-toerana. Ny adidirindreo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana avao eto amin'ny Kultivika Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao mihazakazaka ny fivoaran'ny toetra rà mombanina ravolamena sarina tatsy Afrika Atsimo. Nahazo alalana tamin'ireo tompona andraikitra isa tokony ny fiaramanidina nitondra ilay volamena hoy ny France 24 araka ny antota taratasy hitan'izy ireo io ny saina. Mivoatra hatrany ny vaovao momba ilay ravolamena milanja 7.5 kilao niainga teto Madagasikara sarina tatsy Afrika Atsimo. Raha ny angom-baovao natao ny mpanao gazety ny France 24 eto Madagasikara, diso ny fanazavana ny tompona andraiki-panjakana malagasy ny amin'ny hoe sidina antsokosoko no nataon'ilay fiaramanidina nitondra ity volamena ity ary tsy nampahafantarina ny fahatiranana. Fantatry ny tompona andraikitra isan'ny tokony any amin'ny seranam-piaramanidina ary nahazo lalana ara-dalàna isidina ilay fiaramanidina raha ny fanadihadiana nataon'ny France 24. Nahita antota taratasy misy 7 manamarina izany ny France 24 raha ity fanadihadiana ity. Voarakitra ao anatin'ireo antota taratasy ireo ny anaran'ireo mpandeha, ny mpanamory ary ny toerana ale ary notombohana sy nosoniavy ny tompona andraikitra eo anivon'ny seranam-piaramanidina izany. Nisy tamin'ireo antota taratasy ireo ihany koa araka ny fikarohana nataon'ny mpanao gazety ny France 24 hatrany ny faktura tamin'ny fandoavam-bola ny fanaraha-maso sy ny sarandalana ireo mpiasan'ny seranana. Ny faktura rehetra araka ity fanadihadiana ity hatrany izay misy fitomboka sy nosoniavy ny mpiasan'ny fahatiranana, ny police de l'air et de frontière, ny tompona andraikitra ny fahasalamana ary ny gendarmerie. Ireo antota taratasy ireo izay midika fa nahazo alalana ara-dalàna ilay sidina. Ity fanadihadiana ity araka izany izay mandiso tanteraka ny nambaran'ny fitondram-panjakana sy ny fahatiranana hatr'izay ny amin'ny hoe sidina antsokosoko nataon'ilay fiaramanidina nitondra volamena milanja 7.5 kilao nakany Afrika Atsimo. Raha ity fanadihadiana nataon'ny France 24 ity hatrany, nisy ihany koa ny fisavana nataon'ny mpiasan'ny fahatiranana tamin'ireo entana fa tsy nahita volamena izy ireo ary tsy nanaiky amaly ny fanontanian'ny mpanao gazety na ny tale jeneraly ny fahatiranana na ilay mpiasa nanao ny fisavana. Taoriny ity fanadihadiana ity nanontany ny kamondin'ny gendarmerie pirenena ny mpanao gazety eto amin'ny Koul TV ary nambarany ity tompona andraikitra ity tamin'izany fa anaovana fanadihadiana ankehitriny ilay zandary voatonotony amin'ny tirara volamena ity. Efa
nahitan'iny zahay a de efa nandray ny fepetra rehetra ary nakarina tetanarivo lay olona zay nandray an'io voalaza fa nandray an'io vola io a hoadiadina hoe inona marina ny zavatra nitranga dia atreto azy zany mbola tsy afaka milaza hoe inona sinona ny hoe tena zavatra nitranga teo ve le zandary tamin'ny fotoana io sa tsy teo izy a mety misy faute professionnel grave ve ao sa mety misy inona tsy fantatra fa ny fandady adina zany a no tsy maintsy amoakany zay rehetrarehetra zay a fa dia hitanay le taratasy a ary efa napetsoana napakarina tetanarivo zany a lay olona zay voakasiky zay tamin'ity androany ity ihany koa nanamafy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy nampahafantarana ny fiangan'ity fiaramanidina ity ny fahaditseranana raha tsy tany toliara ary nisy mpiasan'ny fahaditseranana iray nanao ny fisavana ny andraikitry ny mpiasan'ny fahaditseranana douanier zany dia mazava tsara araky ny code de douane ary ny ACM rehefa manome ny filazana fa hisy sidina makany velany dia tokony mampilaza ny fahaditseranana ny police des frontières ny bafa izany sy ny mpikarakara ny lafin'ny ara-pahasalamana tsy nisy izany raha tamin'iny vanim-potoana nisiny sidina nakany Tuléar iny niala avy teto Antananarivo teo Ivato zany tany Tuléar vao voalaza zany a fa hisy sidina makany ivelany a de teo vao nisy mpiasan'ny fahaditseranana anankiray a no hita tamin'ny 9 maraina afaka nanotrina sy nisava ny entana fa hatreto dia mbola tsy naray a fangatahana na amin'iza na avy amin'ny PAC io na avy amin'ny gendarmerie io ilever an'izany a immunité ho an'ny mpiasan'ny fahaditseranana izany samy manana ny andraikiny amin'ny lafiny rehetra fa indrindra eo amin'ny lafiny hoe sidina makany velany na ny douane na ny PAF na ny ACM sy ny sisa ny ariva teo tokony tamin'ny 9 sy 10 minitra araky ny antso atarby ny fanaovan'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV tamin'ny Gaël Bourgia ilay mpanao gazety ny France 24 nanao ny fanadihadiana tsy marina ny filazana fa voasambotry ny mpitandro ny filaminana na nanaovana fanadihadiana ny tenany Foana ny fandoavana irsa ho an'ny mpiasa mandraika raha malatsaky ny 5 sy 3 hetsy ariary. Eo ihany koa ny fanomboanana tetikasa fametrahana lamasina mandeha amin'ny herinaratra sy masoandro eto Antananarivo. Ireo no nisongadina nandritra ny filan-kevitry ministra Yves Richard. Niompana betsaka tamin'ny fitsinjovana ny mpiasa taorian'ny Covid-19, indrindra ny mandray karamakely ny filan-kevitry ny ministra omaly fahatelo ny volana janoary. Tapaka nandritra izany ny fanafanana ny IRSA alaina amin'ny mpiasa mandray karamalatsaky ny 5 sy 3 hetsy ariary raha toka 500 no alaina ho an'ny mandray karama 5 sy 3 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary 100 ho an'ny mandray karama 4 hetsy hatramin'ny 5 hetsy ariary ary 500 ny mandray karama 5 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary ary farany mandray karama mihoatra an'izay mandoa IRSA 200. Ny hitsinjovana ny mpiasa taorian'ny Covid-19 indrindra ny mandray karama ambany no tanjona anatin'izany. Tombanana anodidina ny 7.7 lavitra ariary ny fiantraikan'izany amin'ity taona ity ho an'izay voakasiky ny tsy fandoavana hetra. Nisongadina anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanomezana alalana ny ministera misahana ny asa vaventy andefa ny mpiasany iara-iasa amin'ny gouvernoura ampandehanana ny milina ilaina amin'ny asa vaventy vao azon'ny fitondram-panjakana ary ho tsinjaraina amin'ny faritra rehetra. Ho tanterahana anatin'ny 2 taona ny autoroute 200 kilometatra mampitoy ny Antananarivo sy Toamasina izay andalo ao Ambatondrazaka amin'ny lalam-pirenena faharoa. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny tolotra na ny appel d'offre à manifestation d'intérêt ho an'ny VROT na ny voarapida mampitoy an'ny Kianjano Maki amin'ny Mertsetosika. Ny vohitra ihany koa ny fanantanterahana ny tetikasa fiaran-dalamby atao eto Antananarivo. Efa azo ireo lokomotiva 10 ka hanomboka tsy ho ela izany toy ny mampitoy an'ny Soarano sy ny Lagara makany Atsinanana izay mirefy 12 kilometatra sy ny mampitoy an'ny Soarano sy Akorondrano. Tafiditra anatin'ny asa tao amin'ny taona ity ny fanamboarana ny plateforme, ny fandrafetana ny arofanina iarovana ny lalamby, teo ihany koa ny fampitaovana ny hôpitaly sy ny CSP mitentina $10 ary farany ny fankatoavana didi-panjakana sy ny volavolan-dalàna toy ny ahafahana manantanteraka ny fifanaraha-pamatsim-bola avy amin'ny BADEA hoentina miady amin'ny Covid-19 sy ny maro hafa.
ny volana martsa izao nambara amin'nitry ny toekarena ho mety afantarana mazava ny vola zay ho azon'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny FEC sehatra maro no ampiasana ny famatsim-bola raha ny fanazavana azo antarandriana raha toa karaha-mpitso no hifarana ny fampiresana momba ny programana sehatra ny Madagasikara amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay ahafana misitraka famatsim-bola FEC na facilité élargie de crédit nambarany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola androany ahafahany amin'ny volana martsa ho avy izao no fantatra ny volositra ny Madagasikara. Zay volantsika ihany satria quota atsika no atao tirage zavatra samihafa zany fa tsy hoe findramam-bola akory. Tirage any amin'ny FMI ary dia zay no ahafahantsika mijery ny balance de paiement moa no mijery azy dia amin'ny alalan'izay no ahafahantsika mampitombo ny vola zay mety ho azontsika amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika PDF zany raha tsy vita io programme io dia mety ho sahirakirana ihany isika fa rehefa tanteraka somatsara ny programme sahirahana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia mety azahoantsika ilay antsoina hoe facilité élargie de crédit ary eo amin'ny volana marso ihany ange dia efa tokony fantatsika hoe ohatrinona ny vola mety ho azotsika ary mazava loatra rehefa ho azo zay dia misy fanitsiana vitsivitsy zay tsy maintsy ho apetraka zay mantiana olazaina dia amin'ny loi de finance rectificative indray zany no hitantsika hoe salameona ny fandaminana vaovao zay sehatra maro no voakasika izay raha ny fanazavana dia rehefa vita somatsara io fifanarahana io dia isy programa mazava eo amin'ny lafin'ny hetra eo amin'ny lafin'ny fatiserana nandresantsika teo eo amin'ny lafin'ny karama mpiasa sy ny resaka trosa ihany koa zany rehetra zany dia ao anatin'ny programa nasa miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny maha-gendarme ny fitantanam-bola manerana an'izao tontolo izao sy ny lafin'ny ara-bola moa dia ny FMI tsy maintsy manome an'izay lakle zay ka rehefa azontsika izay lakle zay dia mpiara-miombonantoka rehetra ary voalohany amin'izany ny banky iraisam-pirenena anio moa zany tsika no nanosiny an'ity dingana lehibe tiky dia ty amin'ny lafiny hoe fitsinjovana ny tontolo iainana dia hitantsika zany fa tokony hitohatra rehetrany ny fiaraha-miasa banky iraisam-pirenena banky afrikana banky araba sy ny sisa dia mitohatra rehetrany zany Zaivina atao anatin'ny 7 volana teo aloha mitotaly 3.5 tapitrisa dollara amerikana ny fitambaran'ny vola nisotrahan'ny Madagasikara tao anatin'ny FEC. Mihoatra lavitra ny 3 miliara ariary mety ho fatiantoka amin'ny sehatry ny fizahatany amin'ity taona ity raha toa ka tsy hisy ny fisokafan'ny sistany araka ny nambaran'ny Fédération hôtelière et restaurateur de Madagascar manoloana io manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo hanokatra ny sidina régional sy aty Afrika manomboka ny volana aprily 2020 sy 2020 avy izao miantarandriana Amin'izao fotoan'izao 700 amin'ny asa mivantana miisa 4.4 alina izay ara-dalàna eo amin'ny sehatry ny fizahantany no mbola tsy tafaverina na en chômage technique hatrany. Naneo ny ayay ny mbola hitara ny krizy eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ny GEM na ny Groupement des entreprises de Madagascar sy ny forme na ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Ho an'ity farany, ahina ioatra ny 203 miliara ariary ny mety ho fatiantoka eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ity taona ity raha toa ka mitohy mihidy ny sistany. Angatain'izy ireo ny anokafana tsikelikely izany. Ankoatra ny nosy be izay nisokatra ny taona lasa, tokony anokatra ny sidina régional sy ny aty Afrika ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Nous avons demandé l'ouverture des frontières aux vols régionaux et africains. Manomboka ny aprily 2024 io no nangatahana hisokatra ny sidina afrikanina sy ny régionaly. Tena zava-dehibe amin'ny tour opérateur sy ny agence de voyage ny ilazana izany mba ahafahan'izy ireo manomboka mampafantatra ny tsena satria tsy amin'ny andro hisokafan'ny sidina no andeha ho tonga ny mpizahantany fa misy ny lamina tsy maintsy apetraka ny fisintomana ny mpizahantany ary ilana ny ONTM ihany koa izany. Raha toa ka tsy eken'ny fanjakana ny fangatahanay dia tokony azavaina mazava tsara ny antony fandavana ary manohy ny fifampitiniana mba ahafahana mijery hoe raha tsy mety ny fisokafana ny aprily izao dia emitra amin'ny volana May na ny volana Jiona izany satria tsy maintsy hisokatra foana io sistany io na hoela na hoaingana. Dia izay mihitsy no antony hoe inona no manakana ny fisokafana ny volana aprily io mba ahafahana mijery hoe inona no atao hanokafana azy ny volana May.
et puis trouver une solution à une ouverture. Si ça doit être en mai, ce sera en mai. Fepetra maromaro no afaka araina ahafana manatanteraka izany. On sait aujourd'hui qu'en Afrique et dans les pays de la zone océan Indien, amin'izao fotoana izao aty Afrika sy aty amin'ny océan Indiana dia hita ihany fa voafy ny fiparitahan'ny Covid-19. Izany hoe tsy betsaka loatra ny tratry ny valanaretina. Raha toa ka enkentsika ny fifamezivezena amin'ny firenena tsy ahina loatra ary atao manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, na izany amin'ny alalan'ny vaksiny na ny fitiliana samihafa, dia tokony afaka sokafana ny tsisy tany ny volana aprily, indrindra fa ivato. Rehefa manomboka zatra ny fanarahana ny fepetra samihafa isoroana ny fiparitahan'ny Covid-19 mba ahafahan'ny mpizahantany miditra isika, ary ihany koa rehefa mihatsara ny zava-misy eto Madagasikara manoloana ny ady amin'ny valanaretina, dia azo heverina ny sokafan'ny sidina hafa, ohatra any amin'ny volana jiona any. Afaka manao fitiliana PCR vao miainga sy rehefa tonga. Sosokevitra narosinay io amin'izao fotoana izao mikasika ny fisokafan'ny sistany. Propositions qui sont sur la table aujourd'hui au niveau de l'ouverture des frontières. Ho an'ny GEM, tokony hisy ny fionana ho an'ny famahana ny olana mianjady amin'ny sehatra tsy miankina tahaka izao sehatra ny fizahantany izao. Tsika tamin'ny taona lasa iny, 2024 niena efatra faingo roa isanjato ny arkanena Madagasikara, mbola ratsy koa noho ny nataon'ny Afrika amin'ny ankapobeny, ka io zay no miangavy ny fanjakana mihitsy mba hiara-midinika mba ahoana no ahafahantsika, io zany lasa ny efa lasa, ahoana no ahafahantsika amin'ny teknolojia ity mba anana fitombony arkarena ambony dia ambony. Ny fanjakana miefatra fa hoe efatra isanjato, efatra faingo isanjato natao loi de finance, nefa ny sehatra tsy miankina ary izay toanan'ny Banque mondiale koa dia miefatra fa raha io loi de finance 2021 io no tazomina dia tsy haritratra an'izany arkarena mitombo efatra faingo 500 zany fa na misy dia misy dia amin'izao isanjato eo. Nefa tsika mila fitombona any amin'ny enina fito isanjato, ka iny milana dinika aingana dia aingana mihitsy. Tsy ahivina ankoatra ny fisokafan'ny sistany, angatany mpisehatra amin'ny fizahantany ihany koa nijerena vahaolana mikasika ny fandoavana ny jirama ny taona 2024, fijerena lafiny etra sy ny miatro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miroso ny asa fanatsarana ny lalana izay mampitohy Anambatolampy sy Tsinjoarivo izay tanterahany avy ao anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ankehitriny. Tafiditra amin'ny izany ny fanamboaran'ireo lalana sarotra ivezivezena ho fanamorana ny fivoahan'ny vokatra any amin'ny toerana Abrahama Randriamanana. Lalana mirefy 5.7 kilometatra miainga eo amin'ny tanàna Ambatolampy, mihazo ny tanàna Tsinjoarivo ankehitriny no misitraka ny asa fanatsarana izay tanterahany eo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Mizara-pahany telo ny fanatanterahana ny asa ary isan'ny nojerena manokana mandritra izany ny fanamboarana ireo lalana sarotra ivezivezena raha ny nambarany tompon'andraikitra. Marché moa zany fa dia travaux de traitement des points noirs. Zany hoe tsy tena izy iray manontolo no ataontsika fa izay tena ratsy zany no amboarintsika zany misy asa moa zany anatin'izany hoe misy purge ao anatin'izany dia rehefa afaka le tany ratsy zany le tany malemy be iny dia solotsika tany tsara atsina hoe MS zany matériaux sélectionnés dia milohan'izay koa moa zany amin'ireo lalana zengototaona sy fenkilavadavaka dia misy ny ataontsika hoe reprofilage. Ny loin moa zany zao no tena nandroso be any amin'ny 60% zany ny avancement le loin. Lot 2 manomboka etsika zany manmpatonga ary Atsapandrano izay mbola kelikely ihany moa zany ny avancement, efa manomboka ihany izy efa mandeha ihany fa tsy dia tena hoe mbola betsaka eo amin'ny 30% eo dia ny lot 3 moa zany mbola kelikely ihany koa ny avancement. Idina ifotony nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana tany an-toerana androany teo anivon'ny Ministera tompon'andraikitra. Nisy ny fitondrana vahaolana mikasika ireo olana sedraina amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. Tsy maintsy amboarina moa zany dia araka tsika teo taty amin'ny loin zao tsika nahita tsara mihitsy efa vita le MS dia mbola misy zany zone maromaro izay misy atao hoe mipotsaka le MS zany hoe misy tany tsisy zany tao anatiny. Dia zao zava-dehibe tsy maintsy ataon'izareo zany dia izy moa hitantsika koa efa manao an'le dalo satria misy dalo koa zany atao ary amin'ny loin ary zany dia efa mamarana an'le dalo izy zany amintsika amin'ny teny zao. Dia ny tena olana be dia be amin'ny lalan-tany tahaka an'itony zany rehefa andehanan'ilay usager de la route, anisan'izany ny sarety, ny tomobile, ka ny tena tokony ataontsika zany antsika amin'ny teny zao zany dia mametraka an'ilay atao hoe barrière de bruit.
ny barrière de pluie zany a dia manajanona nireo mpifamovoa rehetrarehetra na izy na izy zany a amin'ny lalatany tahaka an'izao mandritra ny fotoana voafetra. Tombony amin'ny fahavitan'ny fanatsarana ny lalana ny fanamorana ny famoahana ny vokatra raha nambaran'ny mponina. Amin'izay zany ty lalany ty a dia hita hoe nanana faratsiny izy misy vanim-potoana izy ratsy indrindra fa vavaratra fa nefa tonga kosa reto mpanamotra reto a dia hita hoe le tsara dia misy ihany koa ny fahafahany mponina mivezivezy zany misy ety daholo ny karazana vokatra mivary a katsaka tsaramaso sy ny karazany ty fatra commune Ambatondrakala ty dia mamatsy any Andrenivohitra ataontsika any Antananarivo fotsiny ohatra dia ny eto Ambatolampy iny zany Andrenivohitra ny district fa tsy mivoa ty vokatra hita hoe misy vokany tsara tarely izy satria lalana ataontsika adiny 5 telo izy a lasa adiny 3 zany hoe misy zany fahafapo Tsy aivina aharitra 570 andro ny fanatanterahana ny fanatsarana ny lalatany mampitoy ny tanàna Ambatolampy sy Tsinjoarivo. Isan'ireo firenena folo maneran-tany afaka hivarotra crédit carbone i Madagasikara noho ny fananany ala amina hektara ny tanterahana androany fifanaovatsy ny momba izay zenerahan'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena ka vola amin'ny tentina 50 tapitrisa dolara no azo amin'ny izany io nasay. Isan'ireo firenena mbola ahitana tandavanala amin'ny hektara maro i Madagasikara na efa maro ihany koa azy ireo lasa lavenina sy tapaka vokatry ny nataon'ny olombelona. Avy amin'ireo ala mbola misy sy ireo izay vaovolena azo crédit carbone mitentina 50 tapitrisa dolara i Madagasikara. Ahafana misitraka izany mila misintona carbone milanja 10 tapitrisa tonna atao anatin'ny 5 tonna isika amidy amin'ireo firenendehibe. Ny araka ny fatatsika i Madagasikara dia anisan'ireo firenena izay azo lazaina hoe mbola manana ala afaka misintona izany carbone izany ary ny carbone izay sotombontsika izany dia vidin'ireo firenena izay tena mpandoto tontolo iainana manerana an'izao tontolo izao. Ny carbone eritreretina amidy izany ao anatin'ny 5 tonna dia 10 tapitrisa tonna ary vidin-zareo 10 dolara ny tonna izany hoe 50 tapitrisa dolara zany ny vola ho ampidiran'ny Madagasikara ao anatin'izay 10 tonna izay. Ny zavatra mila fatatsika dia varotra izy io izany hoe mivarotra carbone isika dia misy vola omena fa ny vola izay azo zany dia alefatsika voalohany indrindra ny amin'ny fanarenana ny fambolekasy fa indrindra ho an'ireo mponina ny fotony. Faritra 5 no isitraka ity tetikasa ity amin'izao fiatombohany izao dia ny faritra Sava, Sofia, Analanjorofo, Atsinanana ary ny faritra Aloatra Mangoro fa ihany koa commune misy 770. Isy fanapa-kevitra ho raisina mandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta momba ny fitsinjarana ny tombontsoa mba hipaka eny ifotony. Mbola isy ihany koa ny volavolana didy mpanjakana izay omanin'ny ministeran'ny tontolo iainana hiditra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ametrahantsika zany mazava tsara ilay fitsinjarana reny ny tena zava-dehibe zany hoe rehefa tsara ny fitsinjarana io samy mahazo tombony daholo ny commune ny faritra ny aty amin'ny Foibe dia mirindra ilay izy ho voafaritra ao anatin'ilay volavola didy mpanjakana zany izay ho apetrakay hoe reto daholo ny andraikitra ny tsirairay ao anatin'ilay izy. Ny zavatra tsara marihana ihany koa raha mitombo ny fahampitehana dia tsy ho todintsika ilay tanjony. Io zany ny tsy maintsy anaovantsika ezaka amin'ny fambolekazo, amin'ny fanaraha-maso ny hazo ambolena fa indrindra ny fametrahana seha-piarina maitso manaja amin'ny tontolo iainana. Araka izany amafisana ny fanaraha-maso ny ala eto Madagasikara indrindra ny faritra Atsinanana ary araha-maso ihany koa ireo azo voavolo mba hisy vokany eo amin'ny tontolo iainana. Dingana lehibe izao vita ny Madagasikara izao ho ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena ary isan'ny sangany maneran-tany i Madagasikara amin'ny fivarotana carbone. Qui pour nous était un grand pas pour Madagascar. Dingana lehibe izao vita ny Madagasikara izao amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Miarahaba ny firenena malagasy ao araka izany tamin'ny ezaka vitany ka tonga amin'izao fifanaovan-tsony amin'ny fifidianana ny fampihenana ny entona carbone. Avy amin'ity fifanarahana ity miavaka i Madagasikara oharina amin'ireo firenena aty amin'ny kontinenta afrikana satria firenena 10 ihany maneran-tany no tonga amin'izao dingana izao ary firenena 4 monja no aty Afrika. Madagascar est aujourd'hui dont seulement 4 pays sur le continent africain. Araka izany no tanterahana androany lanonana ofisialy fanaovantsony fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy, ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay ny solotenan'ny fanjakana malagasy ary ny banky iraisam-pirenena. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay hiatantsika
mahakasika ny code de nationalité eo ihany koa ny fahitana grenade teny ampandrana Besare tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le record du monde de traction a été réalisé en 24 heures. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Une story publiée sur Facebook dure 24 heures. Et ton data est utilisable 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet. Tape vite le dièse 322 dièse ou achète ton 9 via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. manavahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ty tsy zany fandriamato avely tsara Paulbert zay solom-bavamboaka alany tany Paulbert miarabanao tovaso atao anatin'ny fampalalam-bavao menada zay mandrevahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny miantarandriana efa mitenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Miarabanao ihany koa fantaniko voalohany avy hatrany fatatsika fa amin'ny 9 febroary ho avy izao nantotosa fitsangatsanganana ny avy eo anivon'ny antoko-panohatra mikasika an'izay maro ny faneho-kevitra izay efa nisy nitondra moa zany avy aty amin'ny mpanohana ny fitondrana inona marina ny rahoanao manokana ny fahitanao an'izay hoe fitsangatsanganana izay? Ny voalohany teny dia faly miarabany vahoaka malagasy manaraka ity fandaharana ity ary faly miaraba ihany koa ianareo mpiasa n'ity radio sy télévision ity. Normal raha ohatra ka nametra-pialagna i Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 satria amin'izao fotoagna zao ny firenena dia sahira mitady vahaolagna ary ahita vahaolagna mahakasiky ny kere agny Atsimo mahakasiky ny ola apetraka ireo asan'ny Jolahy maneragna nyty tany Republikan'i Madagasikara ty ary sahiragna ny fanjakagna mitady vahaolagna ny amin'ny fanarenagna ny toe-karena eto amintsika ka mahagaga ny mpanohitra amin'izao fotoagna zao hitsangatsangana ve ny hevitry mba hitany Marc Ravalomanana sy ny pomba azy hitondragna ny vahaolagna eto amin'ny tany sy ny fanjakagna. Mbola misy fotoana ve hitsangatsangana ho lanigny amin'izany fitsangatsanganana zany amin'izao fotoana iainantsika ankehitriny zao ka ny fahitako azy dia poison ho an'ologno mpitady vola ho an'olo mikirakira ny velon-tegna amin'ny andavanandro ny isaritana ny vahoaka malagasy dia hitsangatsangana amin'izany andro asabotsy zany ka eto dia mbola mameriny tamin'ny andron Ravalomanana niakatra teo amin'ny fitondragnany ka tanky fitaovam-piadiagnany no nampiasain'ny Ravalomanana tamin'ny tanindra niakarany tamin'ny fitondragna tamin'ny 2002 fa izahay zao président Rajoely dia lany ara-dalàgna tamin'ny fomba demokratika ka izahay dia manaja ndala izany demokrasia zany fa ingaha Ravalomanana dia olo mpagnano didijadogno eto amin'ny tany sy ny fanjakagna ka tsy ho isy ologno hanaiky mora amin'izany fomba fihetsiky mamoetra tsy mendriky
izany firenena zany. Fa manina no amin'izao misese zay faneho-kevitra izay misy ve nitahotra ve ao anatin'izay hoe amin'izay fitsangatsangana ho toto-sainy antoko-panohitra izay ho amin'ny aty amin'ny mpanohana ny fitondrana mahatonga an'ireo hoe misesy ny faneho-kevitra mikasika an'izay? Raha ny aminay ao agnatin'ny fitondrana dia tsy misy nitahotro. Raha valomanana ny efa resinay tamin'ny fitondrana, tamin'ny fifidianana farany teo. Ary mbola ho resinay koa raha valomanana raha mbola mahasaha izy dia milatsaha amin'ny fifidianana magnaraka fa zahay dia volona hifagnandrina amin'ny raha valomanana. Tsy misy tahotro ny avy aty aminay fa misy hevitry politika ao ambadika io raha io ary miendriky fanakorontanana no zavatra kotrehiny mpanohitra amin'izao mba handatsika ankaterena indray mandeha indray ny firenena izay efa azo lazaigny hoe miaron-doha amin'izao fotoagna zao. Ao anatin'izay inona ny tokony ho laharam-pahamehana ho anareo zany amin'izao fotoana izao? Ny laharam-pahamehana na ny afatra ho apetraka ho an'ny vahoaka malagasy dia hitantsika ny ezaka ataon'ny président Iandry Rajoelina amin'izao fotoagna zao manao sekoly, manamboatra lalagna, mitady ny vahaolagna rehetra mahakasiky ny tsy fandriam-pahalemagna ary zany no zavatra tokony imasoan'ny vahoaka malagasy rehetra ary zany no laharam-pahamehana ny fitondrana amin'izao fotoagna zao fanarenana ny lafiny toe-karena, ny bonne gouvernance, indrindrandrindra ny lafiny sosialy sy ny lafiny tontolo iainana. Eto dia miantso ny vahoaka malagasy amin'ny asabotsy le 6 février mba hanoho ny asany andavanandro fa fihetsiky fanakorontanana ny tany sy ny fanjakagna no kasain'ireo mpanohitry amin'izao fotoagna zao. Efa izay fanazavan'izay ankasitrainy ianao nanaiky mba ino tato anatin'ny fampahalalam-baovao? Mankasitraka tompoko. Mahakasika ny toedrara eto amin'ny firenena izay hatrany dia nanao fanambarana teny ivandry tamin'ity androany ity ireo olombo fidy lany tamin'ny antoko TGV Mapara manoloana ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ambaran'izy ireo tamin'izany fa maro ireo mamingana ny filoha amin'ny asa fampandrosoana ny firenena. Fanampanazavana. Ka eto no itenenanay olombo fidy izay eto amin'ny fahakan'Antananarivo izay misy solombavambaoaka dia ny tanàna ary ireo mpanolotsain'ny tanàna sy nasionaly fa manohana zato isan-jato miezaka ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana tanàna. Ny faharoa dia anamafy ihany koa satria ny ezaka izay natao anatin'izay rotoana izay dia rahantsika mahalala ka tsy tokony ho taitra isika vahoaka malagasy fa dia ozy izay hoe andeo hifanome tanana amin'ny filoham-pirenena satria tsy efa irery zany fampandrosoana firenena zany mila maharitra isika. Lafy mavao hafa kosa indray dia nanatrika lanonana fankafana fampirantiana aéro indiany délégation malagasy ny tarihan'ny ministry ny fiarovam-pirenena tanjona napetraka ny jery fitaovana ahafana manofana ny miaramila malagasy ny alarany avy zao. To remain rock steady on straight lines by Wing Commander SP John and Group Captain Victor Singh of KKN. Fampirantiana ireo fitaovana rehetra manodidina ny tontolon'ny fiaramanidina miady sy mpitatitra avy ao Inde sy ny firenena maro maneran-tany ny aéro india tanterahana isaky ny roa taona io fampirantiana io ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ary farana rampitsozoma tonga nanatrika ety India ny 17 ny fampirantiana goavana aéro india 2021 any Inde ny ministry ny fiarovam-pirenena izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamafisana ny fanaovan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Aeroexposana fasika mijery ihany koa ny firenena indiany amin'ny lafiny aéronautique zany sy amin'ny lafiny fitaovana rehetrarehetra mifandray amin'izany resaka aéronautique zany ary azontsika jerena ihany koa amin'izany ny fomba ahafahantsika hoe miara-miasa amin'izy ireo satria isika dia fa mametraka ihany koa anatin'ny fanitsinan'ny rafitry ny tafika anabakabaka ireo fitaovana izay omeny filoha firenena Androzoela novidin'ny filoha-pirenena hoan'ny tafika anabakabaka mahafahantsika koa ihany koa manana tafika anabakabaka iarovansika ny sistantsika iarovansika ny firenensika ary ahafahantsika ihany koa manome tanana ny vahoaka malagasy
ahitana mpampiranty miisa 220 ka 4telopolo no manao fampiratiana amin'ny alalan'ny interneto. Ny 320 amin'ireo mpandray anjara no avy amin'ny firenena indiana izay anisan'ny firenena mivoatra amin'ny resaka teknôlôjia ho an'ny fiarovana. Ny mpampiraty 770 ambiny kosa avy amin'ny firenena 420 toy ny États-Unis sy France. Ho amafisina hatrany ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena malagasy indiana izay efa hita soritra hatr'izay tamin'ny fanomezan-tanana nataon'izy ireo nandritra ireo loza voajanahary no sedrain'i Madagasikara. Teo ihany koa ny fandalovan'ny sambo mpiady indiana tany Antsiranana ny taona 2020 ka nanomezan'izy ireo ao fiofanana ny tafika an-dranomasina malagasy. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray hatreto tsy nazahoana fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana mahakasika ny raharaha sy ny fifampiresahana amin'ireo mpitsabo mpanampy. Ankoatra izany dia fitaovana mitentina maheriny 2 miliara ariary avy amin'ny OMS, PNUD sy ireo mpiara-mambonantoka hafa entina miady sy miatrika ny Covid-19 no niraisin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany teny Amboda. Nelahy Ranaivoso. Araka nefa nataoko tamin'ny teo amin'ny kabary teo dia ireo fitaovana ireo zany dia mahakasika ny atao hoe fitiliana zay anamafy ny fitiliana zany zay ataontsika indrindra fa eny amin'ny faritra zany mba tsy hoe iandry ela loatra eny amin'ny faritra zany mbola ho alefa aty fa ny jeune expert moa fantatsika fa vetivety dia mivaly izy dia mafana zany ny fe ny any amin'ny faritra any indrindra fa manapaka n'ilay chaîne de transmission moa amin'ny teny frantsay. Rehefa hita le olona dia tapana le chaîne de transmission amin'ilay fanaovantsika n'ilay hoe tracing contact ao anatin'izay. Dia zany dia hitako hoe tombony lehibe zay. Faharoa koa zany dia anisany hitako lehibe teo koa zany dia le fanamafisana ny fanampina ny fitaovana anantsika entina miaro an'ireo mpiasa fahasalamana zay azo lazaina hoe mifandray mivantana amin'io tsy mikaretina coronavirus io. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy azon'ireo mpivarotra amin'ny kalisa sy sarety intsony ny mivarotra eny amoron-dalana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao. Nidina ifotony CUA sy ny mpitandro ny filaminana nampafantatra ireo mpivarotra fanadina. Mitombo isy ireo mpivarotra amoron-dalana sy eny amin'ny fandehanan'ny mpandeha tongotra hoe ny lehibe ny tsenan'ny komina ka tsy maintsy niraisina ny fepetra mba iarovana ny zon'ny mpandeha tongotra. Nanentana sy nampitandrina ireo mpivarotra amin'ny kalesy sarety Tetsy Anosibe Akazomanga Ambohimanarina ary 67 hektara ny mpitandro ny filaminana. Mandritra ity herinandro ity ny anatanterahana ny hetsika ka hatramin'ny alahady izao. Misy ny lamandy avy hatrany ho an'izay minimy mbola mivarotra ihany manomboka ny alatsinainy ho avy io. Anisany anjeny lalàna moa ny fivarotana eny amin'ny toerana tsy ara-dalàna. Amin'izao efa lasa mirondra be zany hoe fivarotana ambonina kalesa. Misy akondro, misy aparibe, misy ihany koa ireny mananasy sisy ka dia izay eto ny commune zany dia solotena ny supermarché sy ny solotena ny BPM dia nidina ifotony nao ny fanentanana an'ireo varotra amin'ireny kalesy ireny fa manomboka amin'ny herinandro dia tsy azo atao intsony izay fivarotana amin'ilay kalesany izay. Ary izahay tsy tonga dia miditra tamin'ny fanasaziana fa efa nisy ny sensibilisation nataonay efa ho ray vola latsaka izay dia ny androany dia mbola mitohy izay mitohy hatramin'ny alahady ho avy izao mba tsy hisiany famezatsena. Ka aorianan'ny alahady ho avy izao zany dia tapitra ny fotoana nomena commune hoe tsy azo atao intsony ny fivarotana ambonina kalesa sy le atositosika ireny dia hiditra amin'ny fanasasiana amin'izay izahay raha tsy ahivina dia efa nandritra indray volana izay ny nanentana ireo mpivarotra ny eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Anisan'ny miteraka olana amin'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ny fivarotana amoron-dalana. Grenady iray no hitany voameran'ny fandriam-pahalemana teny Ampandrana Besarety tamin'ny ity androany ity. Ny antson'ny polisy teny anivon'ny boriboritany fahatelo ny fokotany taorinan'izay. Fantatra taorinan'ny fizahana fa grenady offensive ity hita ity ary tsy mbola nipoka ihany koa fanampanazavana. Tamin'ny 4 ora hariva teo eo no nahita
zavatra ny voamerany fandriam-pahalemana teo amin'ny fokotany grenade le izy nijerendry zareo teny izy dia netiny tao aminay tao amin'ny birao zay aloha zany tsy mbola nahafantatra hoe grenade inona le izy na inona fa hitanay fotsiny hoe mbola tsy nisokatra tya mbola mipoka zany ty raha hoe tena izy dia niantson'ny polisy ny troisième arrondissement zay zareo mihitsy nanamafy hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa hita le zavatra fa raha ohatra ka hoe mbola afaka nipoka tsara mihitsy zany ny zavatra iny raha ohatra hoe tsy hita fa zareo moa zany efa miroso amin'ny fanadihadiana hoe aniza marina le izy sy ny ohatran'izany satria ohatran'ny hoe mety hisy tao amin'izay zany raha niresaka zareo teo zany. Efa mandeha araka izany ny fanadihadiana momba izay raharaha izay ary efa misy ihany koa nantsoana teny anivon'ny BC anosy tamin'ity androany ity arahantsika eo ihany toy an'iny raharaha iny. Fa nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia maro ny antony mampiakatra ny vidim-bary izay vokarina eto an-toerana. Isan'izany tsy fanajan'ireo ampisehatra ny circuit de distribution indrindra ny mpanelanelana maka tombony izay miopapany Evy Richard. Ankoatra ny tsy mbola fampian'ny vary vokarina avy eto an-toerana mitobaka eto amin'ny tsena anatiny, tsy manaja ny antanatohatry ny sehatry ny fanjifana na ny circuit de distribution ny mpisehatra manodidina ny sehampiariana vary eto Madagasikara. Io no isan'ny mitarika ny fiakaram-bidy ho an'ny vary avy eto an-toerana araka ny fidinana ifotony. Raha nanao descente zay tena mahitsy maly raha miala eny amin'ny fitotom-bary zany ny vary amin'izao dia 140 dia mivarotra zany ireo grossiste eny mahitsy 240 dia sy tokony hoe 240 zany ny angalan'ny vidanany grossiste n'le vary avy eo dia maka tombony izy le vary gasy zany zay avy eto an-toerana. Raha ohatra zany le mbola misy zany le mpanelanelana dia mety makariary 100 isaky ny kilao izy dia miakatra ohatr'izay dia ohatra hoe mety 3 ny mpanelanelana dia miakatra 300 le izy dia ohatr'izay zany no mahatonga an'le fiakaran'le vary eny amin'ny tsena. Antonta taratasy maro indrindra ny manamarina ny vidiny nandraisana ny vary ihany koa no tsy ananan'ny mpivarotra nandritra ny fanadihadiana teny Andravoangy. Nandraisana fipetra avy hatrany ny mpisehatra tsy manara-dalàna ary maro ny tsena nakatona mandra-pahamitana ny fanadihadiana. Ny fipetra-ndraisana dia consignation zany hoe misy fanadihadiana fa ao anatin'ny fahazonay information feno dia akatonay aloha ny tsenan'ny mpivarotra. Consignation filazana azy ao anatin'izay dia misy antanatohatra maromaro ahafahana mandray décision mikasika an'le mpivarotra. Ny tanjona ao anatin'izay dia mba hahafantarana hoe avaizany ny source ny vary gasy ary iza ny tena mampiakatra an'le vidin'ny vary. Zareo grossiste ve sa zareo détaillant sa zareo collecteur. Dia zay zany ny tanjon'ny ministère anatin'izao etsika atao amin'izao fotoana izao. Mitohatra ny araka izany ny fanaraha-maso atao mahakasika izay vidim-bary izay. Entitra ihany koa ny fipetra noraisina ho fitsinjovana ny mpanjifa sy ho fanadiovana ny sehampiariana amin'ny ankapobeny. Asina fanavaozana amin'ny ity taona ity ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena malagasy raha nambaran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity. Tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny intsony izany raha fanazavana azo Abraham Andriamanana. Teboka maro anatin'ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena malagasy ankehitriny no tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy raha nambarany filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Manoloan'izany ho tanterahina amin'ity taona ity ny fanavaozana ny code de la nationalité raha ny fanazavana efa misy ny dingana natao hirosoana amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena. Betsaka koa zany ny zay tokony rizateny amboarina sy misy koa zany ka tokony ampiterinao indrindra mahakasika an'ireo olona tsy manana sata ny apatrida zany hoe amin'ity volana février dia efa hisy-drafitra hivoaka dia mbola hitohy ny atelier ny asa zay atao ary ao anatin'izany koa dia manana sy andraikitra koa zany izahay ny anentana ny solombavambahoaka arisika amin'ny fanamboarana an'izany code de la nationalité zany izay eritreretina fa ho amin'ny taona 2024 ity no tokony ho vita na tafajoro zany code de la nationalité malagasy. Zava-dehibe ny fanavaozana ny zom-pirenena ary anampy amin'ny fampandrosoana ny firenena izany. Tokony hakatahaka ireo firenena vahiny isika raha ny fanazavana.
misy amin'ireo firenena matanjaka dia miezaka mihitsy izy amin'ny lalànany a mametraka ny hoe rehefa teraka ao amin'ilay firenena ianao a zany hoe na ataontsika hoe nandalo fotsiny ianao amin'ilay toerana bevoka ianao a ka teraka amin'ilay toerana dia meny avetrany. Ny sasany moa zany dia fantatsika hoe misy hoe 10 taona dia avetrany dia mahazo, misy moa hatrany amin'ny 10 taona. Ny antsika kosa dia ataontsika hoe mahavariana ihany raha ohatra ka hoe mety efa hatrany amin'ny 30 taona ny sasany 70 taona. Ny razambe anozy no efa teto amin'ity firenena ity dia le olombelona nefany dia tsy manana izay so-pirenena zay tena tsy tokony misy amina firenena tany-tandalàna. Tsy aivina totosa omaly ny fanaovan-tsinity eo amin'ny antenimieram-pirenena mikasika ny focus de development session ho fanavaozana ny code de la nationalité eto Madagasikara. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitampahana ny fifandraisan'ny mponina amin'ireo karazana tambazotra tserasera indrindra ny Facebook ao Birmanie. Izay no baiko nomen'ireo jeneraly mitantana ny firenena amin'toy ihany koa ny fihetsiketsehana samihafa any amin'ny toerana fanadina. Ils ne sont qu'une poignée. Telo andro aty aorianany nandraisan'ny tafika ny fahefana ao Birmanie mitohy ny fitokona nataon'ny mponina manohitra ny fanonganam-panjakana. Tsy azo ekena ny fanonganam-panjakana ataon'ny tafika raha ny fanehoan-kevitra. Tsy azo ekena toy izany ihany koa ny fampiasa-kely sy ny fitaovam-piadiana ho famoretana ka manohitra izany am-pilaminana ny vahoaka. Samy nanana ny fomba nentin'ny nanohitra ny fanonganam-panjakana ny mponina tany an-toerana. Tokana ny tanjony dia ny fanoherana ny fandraisana ny fahefana ankaterena nataon'ny tafika birmane. Isan'ny nandray anjara tamin'izany ihany koa ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy izay nitokona tsy asa ihany koa. Tsy nofidin'ny vahoaka ity gouvernemanta entina tafika ity. Tsy ekena izany ary tsy handray baiko avy amin'izany fitondrana izany ihany koa izy ireo hoy ny fanazavana. Raha tany anaty tambazotra ny tseratsera indrindra ny Facebook no tena nandeha ny hetsika fanoheran'ny mponina ny fanonganam-panjakana. Tapaka ny fifandraisana amin'ny karazana tambazotra tseratsera any an-toerana taorian'ny baiko nomen'ireo jeneraly mitantana ny firenena taorian'ny fanonganam-panjakana. Na tsy mitsaha mitombo aza ny mponina mitokona manoloana ny fanonganam-panjakana. Maro ny efa manaiky fa tsy hemitra amin'ny fandraisan'ny fahefana izay efa nambaran'izy ireo fa haritra herintaona ny tafika ao Birmanie. N'abandonnera pas le pouvoir dans un an. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany mandry soasina daholo tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha Noto ni Fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.